Nidiran'izay matsatso tantara indray miseho nosoratan'indrindra Serge Ranaivo ireo nanomehana ny tantara Larissa Mirindra Malala, Romy Armanana, Sitraka Lovalala, Priska Rakotamanana niaraka tamin'ny Serge Ranaivo sy Ihaja Randry. Nandray fosina nantotosa Ihaja Randry. Tena mbanilay kosa le ambiance tany amin'ilay anniversaire-ndrarizindro mialy Eshi, inona koa fa dia revo manao adalana vokatry ny ditra sy ny rendrarendra fotsiny ny anaoko. Ka izay le hoe manalazo moko. Mitady aza ataoko maika fa mahita ohatra ireny indray. Mba nilokaloka fa tena hoe iova amin'izay tsy sotro tokantsony aho fa hoendry amin'izay nandona fo ery ny toriteno amin'ny pastery nefa inona koa. Tsy ampiray volana akory dia efa nanao adalana. Io indray bavy sy ny sitina lakilosiny. So eny aloha fa tsy nandry tatatra tany ianao ratsy izany angamba. Ngaka-mbahoaka tany. Sady raha izany no fantatry dada sy nina any ambanivohitra dia asa fotsiny. Fa tandremindry marina aloha milazalaza n'izany any amin'ny dada sy niny indrindra rehefa hidina any ambanivohitra any ry. Dia raha hiteny anefa dia ahoana? Fa tiandry hotorana any izany indrindra mare an'izany. Noho ny atoniza nefa aza lazaina azy izany fa tsika anie no sahirana raha maninona eo neny mariny. Tsotra ny ary tady tsara fa hianatra ny ahatongavantsika aty Antananarivo aty fa tsy hanao adalana sy rendrarendra akory na dia fasan'ny dada sy neny atsika. Eny rehefa marina izany ry bavy fa raha mbola misy kosa aloha ny toandry eny dia maninona? Dia ho hitantsika eo ny toy eny. Miasa koa tamin'iny anniversaire ty ny rahery eny ny tena hoe fety Zay aloha fa bavinay koa aneto ohatra ny tena mbalahoasy be ity. Fa mbalahoasy ahoana koa? Ka tsy ilaina tsono ny bandy mamerina ny ohatran' ireny amin'ny manaraka raha mbola mamerina ohatra ireny hono dia hitany tsara izay anjo zay le vavan'le olona tsy tia mirevo zay aketa avy izany mihitsy lesika ka hoe mba mifety hoeko. Inona lesiny tsy efa nyteneniko azy fa be moralina be. Tsy hainy marina le hoe tsy fety eny fety raha tsy misy mafanafana kely ohatra ireny sady le izany toetrandro koa izany hoe fety tsy misy toka sy balina izany rangaha. Lavy ahoana efa ankoziko anazy daholo ity izany fa zao ihany ny asesiny hoe aza manaraka hafanao izao tontolo izao ny sitrapon'Andriamanitra hono izany. Bavy ny lisany koa izany tokony hanao masera raha izany koa. Ka izay mihitsy asiana izany hoe hianatra hono ny atao aty fa tsy hirevy. Dia kozio izy fa taraiky be raha tsy manao ny fanaon'ny olona hoeko. Ka za koa ary lesy mba gagako. Fa izany eo ihany lesy fa miditra amin'ny firy mihitsika amin'ny latsinainy rahery. Ohatra ny amin'ny 12 sady ohatra ny hoe any amin'ny konakoa any amin'ny deky samy mianatra. Izany ve? Ary za tsy maharaka. Ka zany ary efa mipibliana tany anaty Facebook aiza ary ela zany. Ka za koa tsy miconnecta malika. Fa ahoana no pro-tsika androany? Andao ranga iodikodina any aloha. Andao ary sady za koa zany ohatra mbola kamo be raha ohatra zao satoko andro mbola atoandro be ity. Ary nga inao tsy mianatra indray? Efa hiainga mihitsy io zoko. Fa ahoana? Mba tia hanafatra fotsiny aho hoe tandremindray sao dia mody ariva be eo hainao tsara mihitsy mantsy mifandrea-palemana amin'izao efa tsy azo antoka firy tsony. Indrindra moa fa amin'izao akatoko mifety izao. Aza manadry fa tsika ne bandy afaka miaro tena tsara tsika. Na izany azy raha sendra mipatsara tsy omby vavany ka izay vao tena okenda rery indrindra fa ty smartphone ity nandremy tsara fa sao dia ndahany olona amin'iny ihany. Aleo aza mahita hoe any anaty kitapo toy izay aderadera amin'ny andro arivo ohatran'ireny. Ka ny sera ato anatin'ny Facebook tsy mety raha vao tapaka tiako. Andry ihany fatony hoe tena hitafatavana amin'ny akamarehetra. Ka aza manaiky andevozo ny Facebook izany rehetra fa sao dia tsy havita fianarana eo ianao Sy efa hely tsika naraka an'izany
Ka mba mizara mianatra fa tsy dia variana manao Facebook lava foany. Raha vao tsy maharaka tsara amin'ny fianarana ange ianao ka tsy azo diplôma eo e. Angany any am-pianarana mahalala an'izany fa rehefa manao kinanga amin'ny fianarana ianao dia voaroaka avy hatrany. Eny, merci Andry ihany aloha amin'ny fananarana na zany aza. Izany ny tenenako hoe akino amin'Andriamanitra ho amin'ny fiainana. Eny fa na dia io fianarana io aza nefa tsy apetraka aminy dia zava-poana ihany. Izany koa nefa tsy vitavita ho azy amin'izao raha tsy miaraka amin'ny fahendrena sy fiezahana. Ka dia tokony mangataka tolotsaina amin'Andriamanitra ianao mba hampiratra tsara ny saina amin'ity fianarana atao ity. Dia ahoana ity examen amin'ity herinandro ity raha ery? Marina raha tsy ohatra mampitaitena be izany a. Ako zary ty tsisy afitsika mihitsy kinona ny ataoko io e. Sady amin'izay matery de base any amin'le tsisy anaovany bandy azy mihitsy. Tsy maintsy hijery internet ihany aloha raha izao mifandehany e. Hainy lahy ihany mantsy fa raha vao tsy points eo examen io dia tsy maintsy manao rattrapazy. Nefa lely ty rattrapazy sarotra be no ny session normal le. Ka zay ange ny tenenako an'lahy hoe tsy maintsy mitady fikahaizana lesona tsika e. Zay aloha e. Ndorangatsika mitsamina ho any amin'ny bibliothèque universitaire zao a. Mba afahaninona any? Nao connexion dia hijery internetko. Na any amin'ny cyber tsika no mandeha. Le ty manana fotoana andehandehanako amin'izany ve le sa tsy aleoko manala azy. Sady examen zany lesy mbola amin'ny herinandro. Mbola mandalo sabotsy sy lahady angely ty zany vao tonga. Efa akaiky an'elo ity zany raha ery. Elahy ihany mijabaka eo rehefa tsy misy soratana. Aninona moa raha ny phone ihany tsika mitsamina ny connecta dia sava e. Atairy fa zany nampiditra crédit anaovana ny connexion. Tairo ary. Fa zoe kosa rehefa vita io examen io dia tsy maintsy manala azy be tsika. Elahy ary be eto mibavy ny lisany vao misotro tokako. Tsy koa le zany fa tsy atao fatany fotsiny ah. Tsy manao dizina be fotsiny tsika dia efa tsokorona io. Tandremindray ary vita be eo rehefa amin'io a. Sady mino fa nareo zao le tamana mahazo be rehefa zay ka mitoka. Mitovy ihany lesy fa aza mifampiteniteny eo raha riza. Ary nitao amin'izay kalika. Ito ny fandehan'izany rehefa avy eo. Sady ny kibonay koa zany efa refina beko. Dia ahoana mialy a? Zao manomana examen zao e. Ahoana ny fanomananao? Ao izy ao, somary mazamazana ihany aloha e. Fangatahana amin'ny fanampian'ny tompo. Ny Andry ve zao tsy efa misosasosa fotsiny amin'io? Aiza koa, fa ahoana? Ndry olona kirako be no sady miketrika. Zany izy hoe mbola ampian'ny tompo. Engany e. Fela koa any ry zavaka mangataka fanampian'ny tompo e. Angaty tsaroany lahy ny teny hoe atsoya dia valiko ianao. Kozy a. Ie. Ary mba amboary ihany aloha ilay fomba fiteny ka. Efa mba mpianatra aty amin'ny université ihany ange ry nefa dia manao fiteny tsy moatona ohatran'izany. Ka zany ny tenin'ny zatovo ro mialy a. Aiza ary ndry izao? Eshi, teny zatovo mahindrahindra tsy famendrehana ny anareo. Ka nareo koa ane tsy mahagagy e. Diso mivavaka loatra dia tery saina. Ty vavy e. Izay ve ny diso mivavaka sa nareo manaiky andevoziny fanaony ratsy n'izao tontolo izao? Karangafa resy a. Amin'ny manaraka tsika sindry miresaka tsara rehefa lasa masery ndry. Aza dia mampimery riza. Mahita lazaina. Zay aloha kifa aleo zah hiala. Zah koa mbola mainka hamonjy proko. Eny ary. Zay fa velomy ndry e. Velomy reza. Fa inona ry miala ny zava-baovao tany am-piangonana tany? Ny fahasoavan'ny tompo izao ny zava-baovao andraisina tamiko. Zany ny fa le matetika foany. Fa le tamin'ny raharaham-piangonana tena tiako fantatra. Be dia be ihany izy toka. Anisan'ny misongadina fotsiny izao no hoe fanentanana ny tanora mba hazoto hanao cellule de prière hono. Hay ve zany? Dia ahoana? Ho avy lahy? Raha tsy misy pro miaraka amin'ny bandy akama dia tonga. Andray kosa. Dia ny fiarahana amin'ny namana ve lesy nataony lalàra-pamena no fiarahana mivavaka sy mideran'Andriamanitra?
ihany fa rehefa rivariva miaraka amin'ny akamy iny koa nery mialina misy ambiance mafana be. Zay zao rehefa vita examen dia tsy maintsy hitady toerana ahafahana manala azy be. Aleonay mirevy miaraka amin'ny bandy akamaka. Orery dia tsy hainao mihitsy ve hoe mitady lalana anaovana ditra sy adalana anie izany ataonareo izany? Sinona kiny idirany sady oka mihitsy aloha izany moral be izany ka makarary an-doha. Izay filazanao azy fa dia efa mampitandrina azy rery tandremo sao dia manao adalana any fa raha maninona ianao dia ahita. Kondria rehefa hitako foanako. Eno ahy ataovy dia ho hitanao tsara ny fahasorenako sy ny fahatafitohinandry dada sy neny any ambanivohitra any. Areoko izay ka. Leo be no iza nefa lahy efa mba hanarina fa tsy miova mihitsy. Arakaraka ny tenenina lavo maika mitady loza indraiko. Ataovy moko raha tsy kapohan'Andriamanitra mama efa mihitsy ngamba ny tsy halala iova. Bavy atsika anie mbola jeune. Aleo mba hikoka ny atanorany. Dia maninona raha jeune? Anao ditra sy varilavo? Non, tsy hoe izany. Fa inona indray? Tsy zahay aky maditra fa ilay revany tsy ritra ozy ilay fitenenana. Moa izany fomba fisainana lahatra heriko. Na dia hita izao aza fa mampidosa dia mbola tadiavina sy tsofohana ihany. Mba mieritrereta ihany rery tsonjofo izany hoe mizotra ho aiza ny lalam-piainana lahy sao dia hanenenana ny aoriana any. Ka ny fiainako mizotra milaminako. Areoko izay ka. Lilo be ny sofiko. Ary manahoana ary ny fanomanana ny examen lahy ao amin'izao Ataondry inona izany Izany ianao examen fa tsy indria akory. Andrekakio avinavin'olona re izao. Za koa za mihitsiko ary lasa ka. Ataoko fahatso tonga le selara hery. Aiza examen manely ty androany raritsy. Izany dia daviny lao kofony eo. Aleo foana aloha ezahana zay ahafahana manao session normale lesy amin'ity examen ity dia amin'izay ma tsy manao an'izany rattrapazy zany na manao aza dia mba vitsivitsy fotsiny ny averina amin'izay. Izay mantsoko. Ary tandremo fa fiaraha-miasa ohatra amin'ny mahazatra ny examen eo rehefa avy eo Asura lesy baina. Aza manala fa tsisy atahorana izany. Fa zao tandremo so kobo Tsy kobo izany io rehefa mifanaraka dia aza mipetraka any aloha na any aoriana be any fa aleo any amin'ny voanivoany any Any mantsy sika afaka mifampiresaka moramora. Dia ahoana raha kobo ny jury fa mitovy ny plan de devoir antsika ka? Tsy kobo izany io rangahy. Ny phrase atao introduction fotsiny no atao samihafa Marina izany. Oka ary. Ary nanahoana ny lahy le matemy mamaly Taolana be kelanga ahoana. Ianao raha tazako nanoratra be fa aza amin'ny ranary eo rangahy fa tsy. Matray. Za ve dia blagy amin'izany Za rehefa abadinina mihitsy vao tafavoaka ataoko. Raha tsisy an'ilay joba kely teo alohako iny ngamba nanomesy papana dia feuille blanche any nateriko tany. Ny anlara mba zany fa ny diso hatrany amboalohany hatramin'ny faraniko. Za aloha angamba tsy maintsy manao rattrapazy letsy amin'ity Hatratio Na le formule ny anarako tany an-tranona iny aza ngely ty tsisy tadidiko ny akamaroany Ataovy sérieux lesy. Tena kozy zany raha tsy saky abandonina mihitsy. Grave indray lesy zany raha riza. Areto aloha fa raha demony ty sisy. Sady rapitso adiny roa fotsiny. Io français rapitso koa no tena ataontsika mipopoka. Sura mihitsy lesy raha hery Fa zany eo ihany fa ahoana marina fotoana rehefa vita examen ty. Azy tsikako. Sa ilahy tsy mazoto indray? Zany ve dia antanina ary baina. Tsika ary ny tena mazotoko. Ny azo ny tiako mitady an'ilay toerana misy balina na salamizany ireny. Tsy olan'izany fa mahita tsika Sady raha misy an'ilay sipamamanjamanja ireny vao maika tena sava. Aleo fa tenenina le rony rehefa avy eo dia miaraka miketrika programa ataontsika mahita io ambiance io. Ok rangahy. Ary ndao amin'izay hoe ry amin'izalahy erika. Sao dia misy sereny ka tsika mitsamina ireny tsy araka eo. Vita amin'ity herinandro ity moa izany ny examen anareo rery? Efa amin'ity mihitsy dia vita. Ary ny anareo? Nenay ohatra mbola misy anankiray amin'ny herinandro amboniko. Sady amin'izay matière de base mihitsy. Dia omeko mahy reza zany riko.
Zay afaka fotoana foy dia efa analazy beraka amin'ny bandy akamba. Analazy? Ko vita examako. Tandre moa ny herihery manaonao foana any. Ary nga moa tsika tsy hanatrika an'ilay cellule de prière any am-piangonana indraika. Désolé akifa mbola tsy alapazy amin'izany mihitsy sika aloha amin'izao. Tsy tafiditra ao anaty programako mihitsy koa zany hatreto e. Fa inona mihitsy zany ny tena ho andohanao ty Jery? Za indray mialy fa hanao sermona be amiko eto. Te ampieritreritra anao fotsiny afa-tsy hoe manao sermona akory. Tato ato mantsy ohatra ny tsy miraharaha ny ara-panazany mihitsy ianao sady malaina mivavaka. Ka za mbola mibosiko. Tsindria moa ny teny tamiko hoe mila miezaka mafy amin'ny fianarana. Aza zany modelana baleo e. Ekena fa ny tena zany tokoa saingy tsy tokony atao sakana amin'ny fanomponan'Andriamanitra mihitsy amin'ny fianarana. Ka zany tsy hoe tsy mivavaka na dia tsy mamonjy an'izany cellule de prière anao zany ary. Nga tsy hitandry za mivavaka alohan'ny sakafo reny rehefa atao trano ka. Eny fa hatry ny anaranao tany amin'ny université tany dia tsapako hoe nisy fiovana be mihitsy ny fitondran-tena. Tsy azoko e. Fa maninona nefa e? Jereko, lasa be famaliana, lasa misotro toaka, mivaralavo miaraka amin'ireny namandreny foana. Nefa nge lata mbola teo anatrehan'ny dada sy mama tany ambanivohitra tsy nanao ohatr'izany mihitsy. Ezan'izy eo tany ambanivohitrako. Efa hafa mihitsy amin'izao ry bavy a. Jereo? Sa ve efa mpianatra université tokoa dia tsy miraharaha fa dia miliba sy manao izay karazana ditra rehetrarehetra izao e? Tsara ovy tsara fa dia nyizao mbola mpianatra eny amin'ny université izao hoe lahy no mitady eo pepe amin'ny fitondran-tena maloto sy maditra dia ho hitany lahy fa hidika ny fiainany lahy ny orinany. Nanomboka indray mialy sy ny kabariny. Fa hidika ahoana koa ny fiainako amindry e. Hita fa zaniko. Mba sy vidiny ihany ireny anatra nomeko an'lahy reny. Amin'ny maha-piretam-po antsika mantsy dia tsy sasatra mihitsy amin'ny teny sy manoro. Ka azaroitina be ohatry ny silicone ohatr'izany le izy fa mamona aminaina be rangaha. Fitiavako an'lahy mba hita fiainako avy mamiratra neny anton'izany. Anjaran'ny lahy sisa mieritreritra raha akatona tsy. Vita androany lesy ny examen mararitra. Lay kanefa aza misioka aloha raha tsy tafavoaka ny ala bainina. Ny résultat ivoaka eo koa tsy hain'ny lahy na andamoaka na ahoana. Finona ny vakiany lala tety amin'izany e. Rehefa vita fotsiny aloha ny examen dia efa sava. Izay ahafahana manalaza mikaroka fa afinaretana izao no tadiavina. Sady za efa nitady toerana amin'ilay be ahafahana manalazy dia nahita ela. Rehefa mitady dia mahita letsy dia aiza zany tsika ny andeka? Any atsimotsimo any ilay izy e. Somary miataka kely amin'ny vilona fa tsy dia lavitra. Ka zany ve lesy tsy angingina be rariza? Tsy milay indray mantsy raha vao ambanivohitra beko. Vita amin'ilay eo fa mandamina be zany e. Ne izy aneo tsy dia lavitra amin'ny vilona e. Ok ariko. Ary ry zalahy miara-mibosy zany ahoana ka? Mbola eritreritra hono zalahy fa miankina amin'ny sosialy ioko. Ay, fa hono aly ty. Dia ahoana marina zany ty vola hoentina mirevy ihany ka? Eo indrindritsika izao. Fa ahoana? Ny ahy zao ohatra manifinify ny volako ao Aiza, dia za rery zany niantoka ny revi rehetra aminahy. Tsy mety zany rariza. Kalma aloha lahy. Asika ane mifanampy fa tsy hoe hifanambaka akory e. Sampy akambo izao ihany ve letsy dia ahoana mifanao an'izany e? Ka zay mantsika. Dia izao letsy misy maizina 5 aty amiko fa ohatrinona ny any amin'ny lahy? Ay, aty amiko izao misy 300 000. Dia ohatra misy 200 000 izay koa ohatrany ao raha tsy diso. Terra nga aloha apio an'izay dia atao misasaka fotsiny dépense izay lany avy eo dia onerako ny lahy rehefa mandray bourse tsika amin'ny manaraka. Ok fa tsy maninona zany e. Fa tandreminy ahy tsy averina. Fa le ty koa ve tsy matoky an'ilay bandy akamy e. Oviana ary za mbola miblaka tamin'ny lahy. Ka niaka an'ilay vola ao amboviny ao zao ny tena ohatran'ny mbola tantara be raha ry zay. Indrindra raha fantatry bavinay. Ataovy letsy izay mety ny moto andrabainina ary izao indramiko etisika amin'io. Lasaintsy koa etsy andaniny tsy maintsy atao plein tsara. Eny, zay za fa milamina ny amin'iny. Mialy ahoana? Efa andengandry izao. Efa
miainga mihitsy fa misy inona? Anka saika mba angataka vola kely amin'ny fotsiny akia. Vola? Atao inona? Misy ilako azy. Ka raha tsy fantako mazava tsara ny lanila azy dia tena tsy afaka hanome mihitsy ka. Iza ny mahita raha anaovana rendrarendra indray zany? Sa dada sy mama nge ka tsy mandefa vato antsika intsony raha tsy amin'ny volana ambony indray? Za ve dia adala amindry andanindany vola amin'ny tsisy dikany fotsiny ry mialy a. Iza ny mahitako? Fa ataon'ilay ina nefa izany e. Fa hoe misy ilako azy ho ny tena marina anaovako impression fa moka boky nefa ny eto an-tanako tsy ampy intsony. Miborsa koa mbola haindry ihany fa mbola ela vao hivoaka. Ay, raha izay kosa angamba dia tsy sarotiny aka. Dia raha tsy niteny azy zany izao dia tsy nino mihitsy zany ry. Sady saika tsy hanome koa. Izay kosa aloha dia mariny. Mba matokisa ihany ho an'le bandy fa inona ary ty. Ohatra ny hoe efa dia olona mpanao ratsy ireny mihitsy ilay olona aminareo. Ka rehefa mangataka rehery dia atao mazava tsara ny antony a. Sahala amin'izany koa izao no tokony ataontsika rehefa mangataka amin'Andriamanitra. Izay indray. Inona koa izao ny idiran'Andriamanitra amin'izany? Ka raha mangataka zavatra araka ny sitrapontsika dia mihaino antsika izy ko. Ve izany. Ary omeo amin'izay aloha ilay vola ka. Sao koa dia tara eto ihany a. Za mbola mainka andeha hanao impression. Ohatriny ara ilay vola ilainy lahy e. Ataovy 150 000 na tonga raha dia feno 200 000. Andrikakyo. Fa dia vola be inona izany rehery a? Fa boky firy pejy no avoakanao? Ka matevitevina ihany ko. Sady misy en couleur maromaro mihitsy. Marina tsy lasan'izany daholo ny ampahambola raha izanoko. Ary aloha raha maso tsara amin'izay ny aka miala an'ilay vola. Amin'izay mora foana ny ahitako ny fitoerany rehefa miverina ato trano rehefa avy eo. Tsy maintsy alaiko ny amin'iny hoentina sy raritsy. Nitady lahy ka nahity ty rahery. Izany tsy hanome eo ndry bava rehefa hitadiavako fika. Mibandy koa nge tsy very mandeha izany. Mandeha. Kaiza izy izany Rarija? Dia ahoana e? Vita ny examen fa ahoana amin'izay ny pro antsika? Kinona moa fa tonga le nandrasanako. Efa tsy androko mihitsy Atra tiry ty ka inona moa zany fa andao zany andeha ainganako. Fa tsy aleo aloha alamina farapara ny prova minga. Zao ary efa any amin'lahy le vola le hoe irevena ve? le tiako letsy. Hita fa irevina atao any kinona ary ty mody faniny ty. Fa efa ty fa zao aloha tandre moa tsy averiny lahy volako io indray le ty fa tsy mahatoky anahy. Aza atao an'izany ranga le bandy akama fa tsy tsy hoe zany lesy fa nanaitainda be angely ty nakako an'le vola tao an-tranonay. Zary navita namitaka amin'ny bavy mihitsy ko. Nilay rehefa miketrika lesy Anga vita an'izany fa mbola nalaiko atsokosoko tao koa ngely ty ngambiny. Kino izany fa dia tapona ny doniko. Aza manala fa tsy maintsy averiko ny vola lahy rehefa manana Okey. Sady iny moto hoentsika koa nefa vonina tsara Sura mihitsy Ary ahoana ondry le ronka? Iaraka amintsika ihany nga sa zalahy hono tonga dia ihany nitapandratso mantso no andehana an'ireny ihany. Fa efa hitandry zalahy zany ve aloha le toerany? Hitan'io rehefa tsy hitany ve tsy hitady ry zalahy. Zay mitady ihany koa nge mahita raha hery Sura mihitsy lesy Rarija. Dia mimalina fa hitambiany samylay be amin'ity Kay olo ty Rarija. Fa misy inona ty? Tena bavinay ry fa andao aloha hipaky ela ato madika ato so hitanio. Mialy ve? Le ty koa lesy zany. Hita fa mialiko. Iza ndray ary? Kozy ve? Andao ary aly ao miakary alahy atoriana dia velony maingany ty moto ty. Ahoana rapide lava sao dia kobony atyany. Zay vao io ndray ny sary lenina migafa antsika eo. Lasitsika ka roito amin'izay lesy fa taraiky be. Aiza ihany ary hery mbola tsy tonga.
nefa ty efa mehariva ihany. Marina raha tsy manao izay mampitebiteby anahy mihitsy ilay zalahy iny ka. Ohatr'izao nefa omaly efa tonga tato an-trano. Aleo hoe andramana antsoina amin'ny telefona. Eshi. Aika moa ty telefonako ty koa raha tsisy batery intsony. Nefa ty ny jiro tapaka. Mba loza koa ty hafitsiko ty délestage lavo ty ka. Marina raha tsy afaka adiny roa any io jiro io vao miverina. Raha hiverina koa aza. Dia inona re zany ny ataoko hoe? Aza hitaka maninona any ny anadahako iny. Andriamanitro, arovy hery. Dia tsy antso ve nefa izy raha sanatria ka misy inona ka? Kinona moa na niantsony anazy tsy misy fa ny telefona tsy mandeko. Aleo mihitsy aloha avadiko vavaka izany tebiteby sy ahahako izany ka. Ohatra ilay ty fa ahoana ty Larisa? Grave be le tsirahery a. Tena misimbo ty moto ty a. Aiza dia ahoana fika amin'izany ka? Tsy kile fa tsy maintsy hoe taritinako. Ka zany vely ty ho point sa? Atsika nely ty ka ety ihany kodaoda be ty Larisa e. Dia ahoana raha misy manafika ty tsika mitsanona amin'izao? Sady amin'izay le toeranozy izy lahy mbola lavidavitra. Mbola ela mihitsy aloha vao tonga any raha izao fandehany e. Ty ny andro ty mihariva ihany. Marina raha tsy lerony ary zay efa tonga any. Ka ty moto ty tsy afaka ariana ty tsy inonako. Tadiavin'ny laho tapaka eo ny tendako raha vela ty moto ty. Sady amin'izay koa moto an'lahy moto tsisy taratasy akory. Ka tsy tao andohako mihitsy lesy nitondra an'ilay taratasy ny fanikoropaka maika be hamonjy an'ilay examen tamin'ny maraina koa za. Eny fa ahoana zany raha misy polisy na zandarma misavaka? Zay tsika sy lava lazaindry lerony nangalatra moto. Le ty koletsy tsy zay ahatongavana amin'ny toerana aloha zao no heverina fa mbola ilozan'ny lahy manome tsiny anahy ihany. Ka latsinina ohatrany tsy matotrako. Anarany mba hoe hitady filinina vita examen makay zao mahita sapona ty. Zao mihitsy ny aly tsy reveko raha rija. Ka fidinoara ve? Tô za indray no men'le ty tsiny eto. Ka ianao ohatra manao fika masisiko. So ihany koa aloha fa tsy nisy joba niaraka tamintsika fa raha tsy zany ngamba dia fahafahambaraka teto nity. Inona ny vakiko loha amin'izany fa ny azo izay ahitana filinina aloha zao no tadiaviko. Olo ty vita ve fa ohatrany miamaizina ihany ely ty zany andro zany raha rizy e. Maninona nefa raha andao anao autostop tsika sy lahy. Tsy isy andray foana ve? Ko raha tsy venansa izy amin'ny lako. Ao aloha areto ny jirony fonina ny lahy hitsolovana ny lalana fa eny ka tsy maintsy atosika moa zany tiako. Ny fonina kokoa nefa efa kely sisy ty dia olo baty a. Ka reto aloha le jiro dia ampiasaina indray zany ny ary efa maty ny lahy e. Marina lesy tsy efa mitaitaina be zay babinay ny tanàna any. Za matsy tsy niteny taminy hoe tsy hody ao am-bovo androany. Le ty koletsy. Za ve dia sanasaina. Aiza moa lahy no hita fafiny amin'ny fiainanako izay zavatra tsisy dikan'izao dia taviny laplème daholo. Ka tsy ao amin'ny lahy marina ny toerana dia hainy lany ny teny Larisa. Ka aleo aloha izy hoany ve tsy olana e. Ary eo aloha miasa landray hitarika an'ity moto ty fa tena valaka be mihitsy a. Le ty zay koa n'ilay ty dia valaka sady. Le ty koa mba kely aina tsy. Samy tahaka ny sigara fohan'ny lahy isan'andro. Ka ao ary tario dia hita ny lahy eo zany e. Hoe lahy hitondrako azy fa tsy. Dia miasa ny landray ary efa valaka. Ela ary zay sady dia efa mikonainako. Ny lalana aza ny ely ty mbola tsy misasaka akory e. Ataovy resaka raha zo kosa Larisa. Marina e. Za ve raha hery dia hibilagy amin'ny lahy amin'izany a. Tsy ezaka tsony kosa zao e. Sa zao tokoa ilay hoe nidiran'izay matsatsotsika mitsanona. Nga zany ty eritreretina tsony a. Andriamanitro, dia tena mbola tsy tonga ihany hery hatramin'izao. Fa lasa izy ary izy. Efa impiriny antso azy tamin'ny telefona fa tsy mandray mihitsy izy. Aleo aloha insistena ihany ka. Tena zao mihitsy ilay toe-javatra tsy tiako. Sady tsy mandefa mesazy farafaratsiny fa dia mampitaitaina olona fotsiny. Izay fa misaonina.
mbola tsy mandray foana hatramin'izao. Andriamanitro, enga anie mba handray amin'izay izy amin'ity. Allo? Allô? Allô? Ahoana ry mialy a? Maninona tsy mandray telefonina mihitsy? Fa aiza ilahy izao? Tena miala tsiny akiry bavy fa tsy tafody andro any Maninona tsara? Zany ho adiniko nilaza tamindry tamin'ny maraina fa tsy tafody Ory fa ilahy ve mivazivazy sa ahoana Za koa ve dia vazivazy amindry amin'izany ry mialy tena resaka matotra izany ataoko izany. Dia aiza nefa ilahy io izao? Miaraka amin'ny namako izao Anao ditra sy adalàna indray mantsy ianao rery aiza kosa mba manalaza miaraka amin'ny bandy akama fotsiny akia. Finina mihitsy ny tena tedaviny lahy ty Fifaliana ny tedaviko. Ary inona koa ary tia miakapofona be ty? Fifaliana va mirendrarendra novana akekena sy adalàna? Za indray bavy fa ikabary sy anao moraly ary toriteny. Tsy te halalana izany Mody lahy aingana zao dia zao raha tsy te hahita loza. Ka raha pitso avy modo sady za koa rangaty sakanandria amin'izay tiako atao izany ambiansa koa ny tadiaviko fa tsy loza izany zay fa tsy. Allô? Allô? Tena nitapahany marina le antso. Tena ditra n'olona re izao ka. Tsisy dikany tamin'ny akory ny fitaitenako tato. Tena miaiky an'iny mihitsy ahako. Tsy hitanina zany raha izy fa mininona be vavinay teo. Izany ve ataony lahagaga fombany ihany re? Tsy hainona raha ho teneniny andrabainina sy rabovina ihany ny adalantsika zay vao asa angamba izay anjoana sady iny bavinay iny koa ngely ty grave be raha hitantasika Na ny paoziny azako. fa tena ohatrany tratrariva be ngely tytsika izany raha izy Ka milalana ary ty vao misasaka angambako. Fety any amin'ilay toerana koa ngambo izay efa manomboka. fa jereva zara raha misy fiara mandalo tsony ny andro efa maizimbe tsy hifankahitana jiry koa ty efa ho faty daholo tara aloha ao dimbiasa indray tarika an'ity moto ty ka Tarito ihany aloha fa dimbiasako aloha rehefa tsy aloha atsy zay aloha dia mitady ho fetsy indray Ka mbola makabahana tsara lesy za. inona koa rehefa mody faniny le ty Olo ty raha hery inona ty zany oatra mikitava be zany? ina fa inona marina zany Ino lava izany fa za ve marinina amin'ny lanitra ino an'izany Aveza ny fandrenesan'ny lany izany ka? nasa aloha ohatry ny ao aloha ao zany rarija marina ay le ty sady ohatry misy feo ambasiny poka ly ty zany rarija. Marina raha tsy andihan-dahalo manafika zany dia ahoana ny atao fa ny manatona ty amintsika angely izy ho fatetytsika rarija. Ka tsy hitako izay atao amin'izanyko. Lozy ty marina. Andao lesy andositra marina Dia ahoana ty ty moto ty raha hery ka aliao eo fa nena lesy ny avotana tsy lasy zany Ty tsy azo arina fa tsy maintsy taritinako. Io zany ty laho be desiny rabainina io. dia eo zany lasin'ny moto any lava za hitsoka ny natiky ninona any ka zaly ty mbola tsy teo faty rarija. Olo ty raha hery dia ifandao zany kefa hoe avelao eo io fa andao anavitra any afa le ty koa zany efa miagaiky ngely ty zany feo ambasy zany lasaka izy ny tadaviny laho vao tifitry ny dahalo raha hery raha hery Ay le ty tena efa reto manatona reto ny andian-dahalo. Indra zany ny ataoko? Tena misy mitititra. Marina tsy tafiditra ty anaty kizy be aty za zany sady zay tena ty anaty ala be aty mihitsy. Tena zao lahy ty raha hery vao tena hoe virika tena ifandina amin'ny mpamosavy aty raha zao ny fandehany ohatra matahotra zany dia aiza zany ny aleoko rarija koa tsy fantatra nananaraka ihany na nandeha nakaiza fa mifanehitra tamin'ilay andian-dahalo teo dia ohatra ny tsy hitako izay nalehany
Oay, ino ny ohatran'ny aloka mainty be ny serana teo iny? Mama, tsy rehefa misy zavatra mihetsiketsika be io ambadiky ny azo io zany. Tena zay aho vao ahita ny tsy fahitako eto. Andriamanitra ampio ahy, sady ohatra mivoraka be daholo re zany lohako zany. Fa iza koza ny olona meme zany e? Izy zany e? Izy zany oa? Rarija ve zany e? Iza tsara? Mpamosavy? Mpamosavy ve zany e? Fa vonona ahoana koa e? Fa ataonao inona zany e? Mbaira angava zany kitikitika? Tena fialahan'ny tamaina mafy be. Ohatra mifantona neza zany e. Fa maninona dia mamely tampoka oatra zany e? Tena mifatiny ty eto ara zao mitoy a. Inona reny ataoko e? Mifona re tompoko. Tena mifona marina e. Ka zavajaliana re aho fa marary daholo ne zany vatako rehetra zany e. Mbo marina e. Tena maty a. Dia androany ve zany sisa ny farafahavelomana ny lara hery. Andriamanitra mahafinjeo ahy. Maty ahy. Tena maty ahy. Kare marina e. Raha nakosokotra zao naleoko ihany tsy nandao andraritsaka. Zao aty soavalin'le kala-mpamosavy tsy vaniny ty. Ninona ny nefa e? Fotoana? Fa fotoana ahoana koa e? Fa angaha koa misy an'izany e? Tena enjany ty. Tena mbola tsy nahita ohatry ty andro zay ny anako. Maty aho e. Ohatra mivadibadika izany foana fotsiny afa tsy mety mahita toro mihitsy. Ny masoko fotsiny mavesatra eto nefa ohatra ny tsy mety rendrika akory. Any amin'ny hery foana ny eritreritro sy ny saiko. Marina raha tsy tena misy mahazo aneny anadahako iny any ambadika any. Tena misy zavatra mampanahana mihitsy. Aleo aloha andramana soana ihany ka. Ny andro koa tia efa diva ho maraina. Tena tsy mandeha. Ary manenina moa raha tonga dia riza no atsony. Mino aho mantsy fa tsy maintsy tafiaraka any izao reny. Aleo aloha andramana. Tena tsy mandeha koa na ny telefonina ny riza ara. Andriamanitra nakaiza ary hery. Tena misy zavatra manindry ahy mihitsy izany ka. Sa lasa ny boîte de nuit. Mety variana amin'ny revy tsy manao rendrarendra indray ngamba. Hery koa ane dia tena tsy laitra teninina mihitsy e. Efa impiry anarina fa enoy izany razon-damosiko.
tsy maintsy andraisana fepetra mihitsy fa tena tsy lasa tsony zao ka. Mitady izay hampatezitra mihitsy fa tena toko mahita rehefa tonga eo. Tsy misy adalainy tsony eto. Maty ary fahaiza zany ary izy ianao dokotera mitsabo anao fa aza mihetsika mahery aloha ianao hoe dokotera fa nanona nisy namony ianao dia nateriny fokon'olona taty amin'ny hopitaly mba ho tsabony fa iza ny anaranao raha tsy mahadiso hery ny anarako tompoko hery mbola tena reraka ianao ka sy tokony resaka be loatra aloha saingy mba hanontany anao ihany aho hoe iza no avanao na fianakavianao kaiky ety dadanay sy neninay any ambanivohitra fa ny anabaviko no eny amin'ny sity Akatso eny no mipetraka dia iza ny anaran'ilay anabavinao ka mialy ny anarany tompoko voaray zay fa matory amin'izay ianao fa ianao ne ka tena mbola reraka be mihitsy fa no dokotera azafady naninona ho azy zahay tena tsy misy tadidiko ingizy nanjo ahy ka aloha azy zay fa rehefa salama tsara ianao dia afaka miresaka momba an'izany tsika zay asalamanao aloha heverina eny ary dia misaotra anao dokotera izay ary aleo fa hiezaka ihany koa zay ianao zay azahoana ilay anabavinao tsy maintsy atao mantsy zay atongavany aty mba hanampy amin'ny fikarakarana anao ianao raha teo tsy maintsy andrasana dia makasitraka indrindra dokotera ary makaina tsara dia aza alefa lavitra aloha ny fisainany zay dokotera koa andalo eto foana izany toe-pahasalamanao Manahoana dokotera? Zale nantsonareo tamin'ny telefonina tamin'ny maraina teo? Iza moa? Mialy tompoko. Ianao le mialy? Ie, zany indrindra tompoko. Zany no anabavin'ny hery. Ka mandrosoary aloha ianao ato amin'ny birao dia mahazaho seza misaotra tompoko. Ka zaho ary. Ahoana izay dokotera? Mitony tsara aloha ianao fa aza taitaitra be ohatran'io Fa nanahoana nefa aloha ilay anadahako ao dokotera? Maty ve sanatria? Aza tonga dia mieritreritra an'izany kosa aloha ianao velona soma tsara ny anadahanao ka tsy misy tokony hoe hampanahy aloha raha ny fahitana azy Zany ve? Misaotra an'Andriamanitra. Mbola mitsabo aloha izao tsika ary mangataka amin'Andriamanitra mba ho sitrana soma tsara izy Marina izany. Fa inona marina ho any tena navoana azy? Rehefa nataony ny fizahana dia nisy namony ny anadahanao fenondratra sy mangana avokoa mantsy ny tena manontolo. Ahoana tsara hoe dokotera? Mitony ho ahy ianao aloha fa inona ary ty taitaitra be ty. Dia sanatria ve ka novonon'olona tany izy Zay indray aloha tsy fantatray tamin'izy vonatsiaro tena zany tsy mahatadidy izay nanjo azy akory olona sendra nandalo teo akaikiny izany fasan'izany no nahita azy efa nitsirara be teo dia izao nateriny fokon'olona taty amin'ny hopitaly izao izy soa aza fa mba avitra soma tsara ny ainy. Raha izany ange dia mbola famindram-pon'Andriamanitra zany na velona azy ry dokotera ary maninona moa raha antaniana azy dia nahazo azy ka misy aloha fa izy raha mbola reraka beko ny heriny koa mbola marefo ianao tonga eto aloha izao dia efa zava-dehibe ihany koa soa ihany koa azy anefa hitanay tao anatin'ilay piso ny laharany findainao nanontanianay azy mantsy izay avany mety hoe akaiky azy dia ianao no niteneniny. Ka zaho sisa nge samy mianatra any amin'ny oniversite dia miara-mipetraka any amin'ny cité ty ary le telefônina sy le piso aloha meko anao le telefônina ohatry ny efa simba fa le piso no mbola mandeha dia maninona ary reto ny tsy very raha ohatra hoe nisy namony izy ry dokotera? Ka na zay koa arange gaga amin'izany Sa ve fofony eny mihitsy ny tena nkendren'ilay fahavalo? Tena zay indray aloha no tsy fantatro mihitsy
Mialy. Efa nanahoana izay ianao? Marary be manakitsako daholo ny vatako ray manontolo. Ay, ny lohaliko koa zany tena mangirifiry be mihitsy. Fa naninona ilahy Ka tsy haiko rery mialy ho naninona. dia tsy misy tsara olona mihitsy kosa raha ve izay nanjohan'ny latany? Tena tsy tadidiko ay. Mba lalina koa zany ka mitsotra n'Andriamanitra raha tsy maty foa manena tany ilahy. Ary mialy fa nakay zary rizy. Fanganareo tsy niaraka tany amin'izay misy anareo tany ka? Ary le moto inona? Ay, fa miresaka ny mararitsika ato. Efa taitra dia ohatry ny eo mideliry eo izy dokotera. Na izany aza presahana aloha izy aloha iverimberina tsara ny any zay vao mba tokony miresaka be nareo Ien tompoko. Fa zao misy fanafody zay efa nisoratako ato amin'ity ordonnance ato ity io ny anarany. Dia tsara aloha ianao no mividy an'izay vetivety any amin'ny pharmacie fa ato aminay mantsy tsy misy an'izy ity. Ay, fa lafo be anga vidin'ity fanafody ity? Somary lafolafo ihany aloha Aleo ara fa andeha hividy an'ity vetivety so ihany afa nitondra vola misimisy. Ary ery aloha aza dia mbola miresaka firy ianao mantsy mbola marefoko. Fa roviana zany dokotera ny mody. Ianao ara mbola tsy salama korokody ahony sa tsy te ho sitrana ianao? Ka tsy satroko araha ve dokotera hivoaka ato aingana? Dia mivavary aloha mba ho salama aingana ianao izay mantsy mpitsabo fotsiny fa Andriamanitra ny tena manasitranako. Eny ary marina zany. Ka zay aloha fa mangatsiatsiahy aza dinao ry mialy no mandalo amin'ny braoko rehefa voavidy le fanafody Ien dokotera. Ao aloha ianao mihinana an'ity fanafody ity fa tsy maintsy hohanina hono ity ozy dokotera. Zany ve? Mba harena ary aloha zahay. Ao ary. Moramora ihany ry mialy raha mba nanaraka ny teniko mantsy ianao rery tsy nahazo fahasahiranana toy izao tsika. Ny andriko zany mbola mandatsa ihanyko. Hita fa zaniko. Ka ngafy hidinao azy ry mialy sitraponiza nefa zao hitanao tsara ny vokatry ny adalana sy ny ditra ny tadiavinao. Ary hoany aloha ty fanafody ty dia lanio ty rano iray very ty. Sady raha tsy vitako rery ny fikarakarananao aty amin'ny hopitaly aty dia miala tsiny fa tsy maintsy miteny andry dada sy nena any ambanivohitra. Ny vola koa ty mandeha ohatry ny rano mividy panafody. Zay. Ao ary aloha amboarina kely teo ondany lahy ty dia resaka kely mihitsy tsika. Zay mety zao ka. Dia zao araka ny filazan'ny dokotera tamiko dia teny ambody fasana hono ilany no hitan'ny olona nitsitra be dia zareo nanatitra ny lata ty amin'ny hopitaly. Maninona ary mialy? Zany dia tsy tsaronao mihitsy ve hoe inona na tonga anao hitan'ny olona teny ambody fasana rehetra? Zay vao tadidiko. Ninona? Andrikakio ve zany nahazo any latany dia ahoana avy eo? Dia rehefa tafatsoka tany anaty kirihatra ala maizina be tany dia fa nehatra tamin'ny mpamosavy tao anaty ala be tao. Zay ny ianao? Ka tsy napoziko mihitsy anery bavy. Zaza tena tsy nieritreritra an'izany mihitsy. Dia ahoana ny toyany avy eo? Indri ihany fa mpamosavy tsy mamela mahazo zany tena ataon'ny kilalao tao anaty ala mikitroka tao sady zay ka efasapasana be koa ka io toerana nahitako azy io. Dia ohatry ny ahoana zany hoe lalaovan'ny mpamosavy zany ka? Ka ny sovaliny sy ny tengitengena ny ary bavy nga vitan'izany
nataony amin'izay tiany nanaovana teo ny tenako rehetra. Andrekakio, mampalahelo koa zany. Za raza moa mba tsy naroa ny tany lelanaoko. Difanjanahary akiny tsy nahafaty ahy. Nidariko nanaovan'le mpamosavy zany. Efa tena niatra manaina mihitsy. No za koa tsara okoatran'ny tsy tompon'ny tenako intsony fa mivolaka be zaholy. Koelahy koa nge fa eo an-tanànany ka afaka anao inantsony moa e. Ka le mpamosavy aiza ozy ndre tena faly avanja mihitsiko. Avy eo tereny mitondra azy teny amin'ilay fasana nahitan'ireo olon'ady. Teny ny fotoanany amin'ny ekipan'izy rehetra. Zany ve? Tena ohatrany tsy mampino koa zany zavatra tantarain'ny lahy zany ka. Dia ahoana ny toyany? Tsisy tadidiko intsony ny tao aorian'izay. Tsy fantatro intsony izay nanaovany ahy teo. Iza koa moa nahita na nanaovany angaredo natao ilako. Ka zay mihitsy. Inova izy rehetra mihitsy ndray nitambatra tamiko teo. Misaory lahy n'Andriamanitra fa tsy niandehibe ny nanaraka tany. So ihany koa aza fa mba nitsetra ny fokon'olona ka nanatitra ana taty amin'ny hopitaly taty. Tena isaorako andry zareo mihitsy aloha zany. Za zao efa nanay mihitsy hoe sao dia niara-ny fitsaram-bahoaka tany ara dia izay niantona natsondro dokotera aty amin'ny hopitaly. Ka tsy efa maty ve akia raha zany no nitranga? Soa aloha fa tsy zany e. Arono a, enao nga naka an'ilay volantsika tao anaty tiroara iny? Ahoana? Naka vola tao anatin'ilay tiroara ve ho ahy ianao? Tena tsy tadidiko zany ry miala. Tsy misy tadidiko re. Fa tsy tadidiko ahoana koa rery a. Iza ny mahita raha naka tao ianao dia nireveno niaraka tamin'ny namanao tany. Tsoro fotsiny ny mariny. Gaga mantsy fa zara nisy isa ny ambom-bolantsika tao. Ka zasy le namako aza nge tsy tafaraka indray. Fizy zany? Ka erizako. Dia aiza hoana izy zao ka? Tsy haiko rery miala. Fangana reo tsy niaraka ny tsy an'lahy hoany. Ka raha tafaraka ve zay tsy niaraka ny sovalin'ny mpamosavy? Tena tsy azoko mihitsy zany ka. Fangana reo mba nirita tsy hoe niaraka tamin'ilay toerana saika andehananareo ka. Ataoko tianareo miaraka foana hatr'izayko. Eny e. Fa za nandeha nitsoaka tany anaty ala rehefa nilozako izy. Fa inona zany ny antony zarahanareo? Ka nifanena tamin'ny andian-dalo zay dia... Azafady dokotera. Ahoana zay? Iraka fany amin'ny brigade ny gendarmerie zay tonga eto aminareo mba hanao famotorana sy fanadiadina. Famotorana? Famotorana an'izy? Le tovolahy-tsaboana ato aminareo antsoina hoe Hery. Izy le natery ny fokon'olona teto aminareo iny. Hery? Aleo asoako anao mihitsy ny kara-panondrana amin'izay fantatro tsara. Oay. Toa izy tokoa ty. Ka ahoana? Afaka torinao ny efitra misy anazy ato amin'ny hopitaly? Aleo fa za mihitsy no hitondra anareo any. Fa zao kosa nefa raha azo atao dia aleo tsy resahana maharitra be loatra izy. Fa ahoana dokotera? Ka tsy izany mantsy fa ny toe-pahasalamantsy na mbola marefo dia marefo dia tsy maintsy kenakenaina ny heriny. Izy raha teo mbola reraka be. Raha maninona eo mantsy io dia za ihany no isahirana etiko. Aza manahy ianao e. Rehefa mazava avokoa ny valim-panontaniana andrasanay dia ajanonay ny famotorana. Eny aliko. Fogno raha tsy mahadiso e. So dia raha momba an'le faty olona voaingana kely iny no anaovanareo fanadadiana amin'le marary eo? Fa inona mahatonga ny dokotera anontany an'izany? Ka indraindray so dia misy ifandraisany koa. Ka ny von'olona ne be dia be dokotera e. Hainao ihany fa mamono olona zao ohatra ny mamono akoho. Ny fitsaram-bahoaka aza tsy lazaina intsony. Izaho mahita hoe tsy fananan'ny olona ny tahotra an'Andriamanitra no tena antony izany. Kanefa ne dia helika eo anaty an'Andriamanitra mihitsy ny fanaovana an'izany. Ary sady enjehny lalàna ihany koa. Marina mihitsy ianao dokotera. Mandrosoa. Izay ihany e.
Ahoana izay dokotera? Ono a ery ve afaka anontaniana zavatra? Fa zavatra inona dokotera? Momba an'izao nanjoanao zao ihany ka? Tsy maninona fa afaka ka. Aleo ary fa ampandrotsoko le zandary ao e. Zandary? Ie, mitady anareo hony izy e. Fa manina hoany? Eno ka anao famitorana anao hony izy riery a. Riery a? Fihinandray nataonao tany? Sao dia nanao foana tandray ary ianao ty? Tsisy an'izany ry miala. Ka inona fotsiny izany no tadiavan'ny zandary anao aty amin'ny hôpitaly ka? Ka za koa ary mba gaga amin'izanyko. Dia miomana izany amin'ny enquête kinona moa? Tena izay voaloza. Ary za ahoana ry dokotera? Ianao ngamba mety tsy ilainy ka. Tsy haiko intsony taorianan'izay. Dia maninona moa ihany no hitan'ny olona tena akaiky mifasana amin'ny maraina iny? Ka loza ngeny nanjo ara sifo e. Fa ahoana? Ka nataon'ny mpamosavy nahita faisana tao anie za e. Ny lalaoviny ve zany sa ahoana e? Nga vitan'izay ny laloviny fa mbola ny sovaliny no nitengenany. Amin'io ny vatako rehetra mangiry firy sy tsapako maradratra daholo. Izany ny tena hoe fampijaliana tsisy indra fo e. Dia ahoana ny tohany avy eo? Rehefa tonga teny amin'ny fasana dia mbola ny sovaliny foana. Saingy tsy nahatsiaro tena tanteraka intsony ianao ny avy eo. Dia tsisy zavatra tsaroako intsony taorian'izay. Dia ahoana raha maty tamin'izany alaka? Ka izay zany ko. Maty izany ny anjarako ko. Dia tsy rototra kory alahy miteny an'izany? Ka faky ny aninona mora sifo rehefa maty a? Zany nalehany rehefa mitady ny tsy fahita sy manaonao foana alitya? Fa inona marina moa zany raha sefo ny anton'izao famitolana ana zao a? Sady ahoana ny alalana reo fa zany ho iry? Ka tsy kara-panondro-ngiaty? Hoe ie tena kara-panondroko ty. Fa taiza nahitanareo an'ity? Hitanay tena amin'ilay arabe nandehananareo litya. Nga latsaka tany zany tiako. Paosiko koa moa ohatra marivorivo izay ihany. Misaory alahy n'Andriamanitra mbola tsy maty fo amanaina fa mbola velona ohatra izao. Ary maninona moa lisan'ny tana lavitra be tany mandeha manalazy e? Sa anona nanaovan'ny lisan'ny ditra tsy adalàna? Aiza kosa sefo mba hoe saika nalazy fotsiny ne zay. Mba mandy ny tena lesy a. Lisany efa mpianatra eny amin'ny oniversité any dia mbola tsy mahay mitondra tena. Lisany angeny tonga amin'ilay fitenenana zao hoe nidiran'izay mahatsantso e. Zao nahita ny tsy fahita dia mitondra takaitra. Tsy vitan'izany fa sady very namana. Fa very namana ahoana raha sefo? Elahy raha soa ihany fa tsy noverin'olona fa mpamosavy tratra maraina tena mboty fasana tena. Nanaovan'ny olona fitsaram-bahoaka tena elahy. Eny fa ny teninao teo mampieritreritra le hoe very namana. Ka izay no iziko, very namana lahy. Tsy azoko. Zay aloha fa raha nanatra hoe mifamotorana an'lahy. Sady alahy koa tsy mbola afaka miresaka be loatra hoy izy dokotera fa mbola marefo. Andraso aloha fa fantaniako anie mbola tsy nivalinao akory sefo e. Ho fantatra ilahy ihany izany fa zamanay. Zay fa mirary fahasalamana dia mba mova amin'izay lesy e. Atao vanatra ho an'lahy reny nanjo ho an'lahy reny. Zao miala tsiny aloha raha hitondranao aty amin'ny efitranao ty ary mialy a. Fa misy inona dokotera? Alohan'ny hidirantsika ato amin'ity efitra ty aloha dia misy fanontaniana apetrako aminao e. Ahoana izay? Ono manana namana akaiky azy ve hery zandrindry io? Manana izy ka? Raha ny fahafantarako azy zao dia izay ridy izay ny tena namany. Sady mpiara-mianatra raha teo mantsy zareo? Ohatriny ahoana io namana io aloha e. Izany hoe ny endriny sy ny bikany ary ny tarehany zany no tena tiako ho fantatra e. Izy aloha tena mbola tanora e. Raha ny endriny indray ohatra ny lavalava orona izay, ohatra ny karan'ireny. Azo lazaina hoe bokosiana izy. Fa izy fotsiny somary kelikely vatana fa lava. Zany ve? Fa maninona dokotera? Dia izao ary aiza ho aiza io namana io amin'izao fotoana izao?
Ka araka ny fitantarany hery tamiko ange dia niaraka hono izy roa lahy fa mifandao rehefa mifaneritra tamin'ny andian-dahalo teny an-dalana. Dia izay anenina tonga ny fahavoazan'ny hery ohatran'io dokotera e. Fa ahoana no itinenanao an'izany ka? Ka hery tafatsoka tany anaty ala tany fa natahotra novonoan'ireo andian-dahalo fanena tamotro zareo hony. Kinona ny teo fa nidirany tao anaty ala-ketroka tao ela dia nisovalen'ilay mpamosavy tao izy. Tsy nahatsiaro toena saika maty mihitsy. Ay ve? Dia izay izany nahatonga azy teny ambody fasana? Izay indrindra dokotera. Mba halaliny izany. Lozany tadiavina ny azy ry dokotera. Vokatry ny ditra sy ny rendrarendra ny zareo daholo izao no nahatonga an'izao. Izay le hoe nidira matsatso e. Tena hoe mangidy mafaitra mihitsy aza fa tsy matsatso tsonoko. Tsy izany mantsy fa saika andeha hirevitandro eo kananjo nataon'ny mpamosavy sy dahalo nahita faisana tany. Ka le tanora amin'izao mihitsy koa nge nefa sarotra narina sy mahazan-doha e. Izany mihitsy. Dia tsy hainy hery ve hono misy an'io rijo io hoe nakaiza? Tsy haiko. Mety tsy hainy angamba. So kosa ary dia mba ahoana dokotera? Ahoana re izany e? Lazao dokotera. Misy inona? Zao ary arao fotsiny izay alehako fa hiditra ato amin'ity efitrano ity amin'izay tsika dia aza mataotahotra mihitsy aloha. Eny ary. Andao ary mandroso e. Fa inona ny dokotera? Andao fotsiny dia hitandry eo e. Marina raha tsy mampatahotra ihany izany ka. Tonio tsara fotsiny fo dia atanjao ny saina. Tsy misy tokony atahorana ato. Andriamanitro, fa hoentin'ity dokotera ity ho aiza ary tianao inona ato anefa? Kely sisa dia ho tongotsika e. Ary ohatran'ny mamofona formole be angy ity hevitra ity izany e. Tena aza hita ka ho torany ity marina. Lanitro? Fa ninona tsika dokotera? Aza taitaitra aloha ianao fa mitony tsara fotsiny e. Ka matahotra ako. Raha azoko tsara anie izany dia trano paty ato e. Ie, azonao tsara mihitsy. Ary tadiny marina no mahatonga hitondranao ato e. Ka tsy razana ve izao ireo mitsotra lava be misarona lamba fotsy eto anoloantsika ireo dokotera? Fa manina eto sika ka? Zao e, sokafako ity dia jereo tsara raha fantatr'indrina tsy ity razana anankiray ity. Vonina. Eny ary, sokafo e. Ao ary. Io le razana io, fantatry mialy ve? Andriamanitro, fatao fantatry indringa? Andriamanitro, torany ity. Garda, avy aloha mba ampioaingana fa torany ity e. Efa tsy maninona ianao? Efa tsy maninona dokotera. Tadidinao ve zao ny zava-nitranga farany teo? Ie, tadidiko ka. Tao amin'ny tranom-patsika teo dia nijery an'ilay razanany nampisehoanao ahy iny. Dia maninona ianao nitorana vao nisokafaka ilay lamba fotsy nanarona an'ilay razana iny ka? Ka iny an'ilay izy dokotera e. Le izy ahoana fa tsy azoko e. Iny olona maty ilay niteneniko anao hoe namaniry anadahako. Ilay hoe rija ve? Ie, ilay namaniry niaraka taminy ka izy izany maty. Ay ve? Rehefa mahamahana amin'izany mihitsy Fa ahoana navady azy dokotera? Rehefa nataony fizahana dia fantatra fa nisy namono izy e. Sady nisy nitifitra tamin'ny basy ka teo amin'ny fonsy ny lankibony mihitsy ny voan'ilay bala. Ary izay moa izany nitarika amin'ny fahafatesany e. Izany ve? Ary izaho mino fa momba n'io razana ao amin'ny trano-paty io mihitsy no antony nanaovan'ilay zandary famitorana ny anadahany teo. Tena sany mihitsy. Ary maninona mbola tavela ao amin'ny trano-paty tao amin'ny hopitaly tao ihany io razana io dokotera? Ka tsy nisy nahalala izay momba anazy sinona ka.
Na dia taminga mpianakaviany tady an'io razana io azany mbola sy tonga taty aminay mihitsy hatramin'izao e. Handray Ary tsy afa-miala tamina faty azy mihitsy ny anadahany satria ny karapanondro no hitany zandary tany amin'ilay toerana nahitana an'io razana io. fa ahoana nahalalànao an'izany dokotera? Ka nampiseho an'ilay zandary tamiko mihitsy anie ny karapanondro nahalalany azy e. Ay ve zany e? Eny asany sareo koa zany kararina izy raha mitady amin'ny marina. Asa koa zao na efa niteneniny sareo any hery zany na tsy hoe maty riza. Za aloha mindro fa tsy niteneniny e. Raha vao teneniny azy mantsy zany dia soa vao mainka ampitombo ny tsy fahasalamana indray ny fahafantarany an'io. Nefa nisy maintsy ho fantany zany e. Na ho ela na ho haingana. Izay aloha dia marina e. Dia inona zany zao ry dokotera ny tokony atao? Aleo fa zahay no hiteneny zandary dia anjara indray avy eo no mandray an-tanana ny filazana ny avy amin'ny maty. Za mindro fa tsy andahany zany zareo ka. Eny ary. Ary aleo amin'izay aloha dia hamonjy any hery dokotera. Sao dia mitady amantsy izy. Ny andro koa tia efa hariva ka tsy maintsy hidiana ilay varavara-pitaratra ao fa sao dia hidirany moka ao izy. Andana ary dia mahery izy. Misaotra indrindra tompoko. Izay ihany ary miala no sarery ny avelany eto e. Fa avokoa raha nga tena lava tongotra ka. Za zany te atory be. Aleo raha nga atory e. Tsy tonga eo ihany ve izy. Ranija fa ahoana ry ty? Ay velako ato e. Zako kely ty mbola ato e. Atao amin'ny hopitaly ve? Fa aizany ray ary sady za efa mitsotra be ao amin'ny morgao Morga? Dray fa le ty ve tsy lazainy e. Za mirediredy lesy raha rija. Zany izy hoe morgako. Sampatingely ty zany. Ary manino ny alany mangamangana sy miosiny raha be ohatr' zao raha rija. Voatifitra le tsy teo amin'ny foko sy ny lakipiko raha tianona ho fantatra raha hery Voatifitra hoany? Fa zao letsy aka ny lano atongavako eto. Akana? Tsy azo. Zany ery ty ka mbola tsy avelany dokotera mivoaka ato amin'ny hopitaly. Tsy bilay malety zany ao laky andaiko dia vity. Maninona? Fiandainy ahoana? Zaiko izarero ny tedaviny la ho faty eo sady io zany tian'la hitsotra be ary ambany rangolary iny efa elahy mbola manao fiainana be. Fiala ty ve matotosa avelo sa angatra? Ohatray fa elahy ve tsy lazaina fa efa maty ny hery ty za fa aka an'lahy e. Ataovy sery kosa lesa raha rija. Ary eo amin'izay lesy fitaina momba an'lahy raha hery fa ely zany Milay mbay lesy mbay ao fa tsisy an'izany e. Amin'izay lesy aty amin'ny varotsy mifodsika lahy. Zakendana lesy. Oka lesy. Ao lesy raha rija fa maty lesy. Zakendana lesy. Atao veloma le tsy ny tany raha hery any akoatra indray tsika mitady zetsitsy e. Mbay lesy raha rija. Zakendana maty ane za raha rija. Mbay Yery fa manino ianao yery maty fa mbay Andriamanitro mbay lesy fa manino ary yery raha rija fa hoe maty aleo mihitsy azoko dokotera ka. Dokotera
misy atahorany aminy fa efa tsy maninona tsony izy Zany ve dokotera? Za efa manamafy mihitsiko. aza be fanahiny ianao izay ato efa mandray an-tanana ny momba azy mihitsy Ka izy anie dokotera efa tena mampatahotra mihitsy tamin'ny nanao crise be teo Sady amin'izay mitelira sy mitabataba be ary sao kosa ary tena nofy izy mety ho izay ngambany fa zao fotsiny efa nomena calmant izy fa raha sanatria mbola miverina ohatran'ilay teo dia aza tataitra fotsiny ianao izay moa hiezaka ny anara-maso ny fahasalamany foana misaotra raha dokotera ary ianao koa no mba mitony tsara dia ataovy ambony foana moral mivavah mafy fa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra atao marina zany izay fa ilaozako aloha ianao mbola misy marary hafa horaisinay koa mantsy ndao ara dokotera Andriamanitra mangataka amin'ny famindram-ponao sy trano hery oay io fa mikofokofoka aleo aloha tsy aro saina tsara Ery efa tsy maninona tsony ianao Fananinna? Nanao crise be laha teo Zany ve? So ihany aloha fa nalako tonga ny dokotera Anga? Ary le zandarina nanao famitorana ananga ary mialy efa lasa sa mbola ao? Tsy efa oviana Ay ve? Mba aloza koa nanjo aty eo ro mialy Fananinna? Ataoko fa tena izy le izy kay nofy ratsy Fa nofy ratsy ahoana? Ka zaniko resaka hono zay sy ritsy Dia ahoana rery? Inona ny resaka amin'ny fanaovanareo? Ozy le rita amiko hoe aika hono zay sa mbola ato amin'ny hopitaly saingy izy efa maty Ndry, tsy azoko ka lazainy hoe efa razanao amin'ny tranompaty ao hono izy dia tonga taty ny avelony mba haka Zany ve? tarana ny any tenenany an'izany tao anatin'ilay nofoko teo Mampatahotra koa izy zany ka dia amin'ny fomba ahoana hono ny akany alany efa izy rehefa maty ka zay indrindra no nahatongavany teto hoe okendainy hono dia amin'izay miara-maty zay Andrekakio dia za tsy nety fa nitabataba be ny sady nanohatra azy loza koa zany ka dia izay zany nampiesika ny crise laha teo raha izany eny mety zay angambaka sady amin'izay mikikika be sy mikofokofoka be ohatry ny inona tena tsy haiko mihitsy hoe inona ny dikan'izany nofo ratsy zany ry mialy dia sanatria ve ka ho tanteraka Ninona ny sanatria ho tanteraka? Le nitantaraiko andriteoko Dia ahoana ry zany Olazaiko any hery ve fa misy fahamarinana izany nofo ratsiny izany Ary maninona indrindra tao variana be Izao rery aleo aloha ampahafantariko an'lahy fa rizange efa maty maty? Ie maty izy fa maty ahoana fananinona dia izay le dokotera iny azany tsy nanapo mihitsy hoe rizana malala razana efa ela be tsy nisy nankatao ay ve dia mbola ao zany le razana hatramin'izao ie sady araka ny filazan'ny dokotera dia voatifitra mibaso ny nahafaty azy satria teo mitandrifo ny fony sy ny kibony mihitsy ny voan'ny bala na zany jery an'ilay razana tao azany tena mbola niosin-drabe daholo ny fitafiana teny kodiny zany ary izay mihitsy le nahitako anazy tao anatin'ny nofy za mino fa voatifitra ireo andian-dalo mifanena taminay izy zany dia izay no nahafaty andrija za koa mino an'izany mihitsy dia momba ny nahafaty andrija koa ne zany ny antony nanaovana famitorana teto raha izany mazava ho azy ka maninona ny tsy nambaran'ilay zandarminy anazy zany ka sady tadidiko mihitsy ilay teny hoe zao alahy ho izy nahita faisana sady very namana ka mety ianao ilay mbola tsy salama iny angambany dia izay tsy nampahafantariny anao ay ve ka maty ritsy mandriam-piadanina lesala ritsy akinona zany fa dia tapitra tretoko ny fetrandro iainany lahy teto tany atao ahoany izay le fiainana vahiny sy mpivahiny avokoa isika eto tany fa tsy misy olona treto mandrakizay marina zany ry bavy dia efa
Fantatry ny havandra tompoko lava hono zany fa maty izy Romialy. Mbola ka. Fa ny dokotera hono no ilaza amin'izandary dia zareo indrindra avy eo no ampilaza mpianakaviany. Ay kosa mety izay ka. Rono maninona moa raha teneniny ny dokotera dia mangataka lalana ody amin'izay tsika. Dia amin'izay zany mampilaza ny fianakaviany izy. Fa ilaha ve maninona e? Ny toe-pahasalamany lahy azy ity mbola marefoko sady ahoana. Ataovy aloha izay asalama. Ianao raha vao teo nihetsika krizy be ohatran'inona. Ary aloha zany mba ho any amin'ny mora ka hijery ny vatana mangatsiaka ny riza faraparany. Fa hitady aretim-po any very ery Fantatra hoe lafa tsy maintsy higogogo itomandray avy any raha vao mahita azy io. Tsy hoe tsy sitrako ny ankanesan'ny lahany fa amin'ny fitsonjovako ny fahasalaman'ny lahy ny anton'izany. Tena miangavy mihitsy aloha ka. Aza mbola makandra mbola azo atao. Raha sanatria ka maninona eo indray angela dia zany sahitrany. Mba hainao ihany ny tenin'ny zokinao. Dia tamin'ilay andro saika hoe ireveny iny moa zany no tena nahafaty-raritsako. Ary za maninona ny tsy maty tamin'ilay nampijalijalin'ilay mpamosavin-doza iny fa mbola velona ihany dia avitra soamantsara. Dia sanatria ve ka izay no naharomotra andrarija tao anatin'ilay nofoko iny fa mbola velona ary dia naleo no nikendaina dia amin'izay miara-maty aminy. Ary iny tia malasa saina be aniery? Tsy izany fa mandinika ny fiainako azy ary bavy. Maninona koa izao ny fiainanao? Ka ohatra ny mitady hampamohy fora sainina ny zavanitranga. Andray kosa. Fa maninona no miteny an'izany rery Angatsy manam-panantenana tsony. Ka izao anie tsy azoko hoe finina natezitra andrarija tamiko ka nahatonga azy nanan-kenda tamin'ilay nofika iny. Sa ve tia niara ho faty miaraka aminy koa dia mbola hiverina mpijaly eo ihany ny havelony na ny matotoany sanatria. Aza mandefa fisaina lavitra amin'izany ka? Ka malasa saina rery miala. Izao nataoko anao Saory sy hankasitrao Andriamanitra raha mbola omeny tombonandro-pahavelomana ianao. Tadio fa matoa ianao mbola afaka miaina toy izao dia noho ny famindrapony. Ary izay no nahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe araroto ny andro azanova-tsoa fa ratsy izao fiainan'izao. Dia ahoana ny amin'raritsaka? Ka matory izy ny daosy ny fahafatesana dia izay mifitrandro nahafahany rehereto eto ambonin'ny tany rehery Eny maty ihany fa no avy kokoa izao tsy hay hoe anahoana na anahoanako. Izany efa tsy voaroka tamin'ny fianarana fa tsy maintsy mbola mierina eny akatso indray. Izao rery atao mianatra ho anao ny taketra saika nahafaty anao sy nahafatesany rija. Manova dingana vaovao amin'izay ka aleo Andriamanitra no hitatana amin'ny fiainanao. Matoki azy. Efa nitadiavin'ny lahy ireny karazam-piainana fanaon'ny tanora ireny ary dia ireny ny fahavoazana nanjohan'ny lasy rija. Ireny ny vokany. Eny marina ký izany Romialy. Nitady fiainana tao anaty filibana sy rendrarendra tokoa ka nataony nidiran'izay matratso tamin'izao fahatanorako izao. Tapaka ny hevitry fanova mipetsiko Zay anio amin'izay ianao anerinany mba hiteniny hafa hoe nitady ny tena fiainana ka tsy nidiran'izay matsatsony. Ry nareo teo nidiran'izay matsatso. Tantara indray miseho nosoratan'Indrindra Serge Ranaivo. Ireo nanomehana ny tantara Larisa Mirindra Malala, Romy Armanana, Sitraka Lovalala, Priska Rakotarmanana, niaraka tamin'ny Serge Ranaivo sy Aja Randry. Nandray fosina nantotosa Aja Randry.